inona ny zavatra ataonao ho an'Andriamanitra. Indraindray isika tsy mahafantatra ny zavatra tokony ataontsika ho an'Andriamanitra. Fatadio fa izay ataonao amin'ny fiainana andavanandro dia izay no ataonao ho an'Andriamanitra. Ka inona ary no ataonao? Inona no ataontsika ho an'Andriamanitra? Ireny jerentsika ao anatin'ity vidéo ity ka manasanao hanaraka izany hatramin'ny farany aorianan'ny générique. Dia faly miarabantsika rehetra tompoko antonga soa anatin'ity vidéo vaovao ity inona ny zavatra ataonao ho an'Andriamanitra. Raha mbola tsy abonné amin'ny pejy ianao dia manasanao hatrany hisabonina amin'ny pejy mba hita vidéo tahaka izao. Inona ny ataonao ho an'Andriamanitra? Rehefa any am-piasana dia tadidio fa izay ataonao amin'io mpiara-miasa aminao io dia ataonao ho an'Andriamanitra. Mijery anao Andriamanitra hoe ahoana ny fomba firesahanao amin'ny mpiara-miasa aminao, ahoana ny fomba firesahanao amin'ny mpampiasa anao, ahoana ny fitretenao amin'ny mpiasanao. Raha ho atokantrano ho antsika zanaka, Andriamanitra dia mijery ny fanajanao ny ray aman-dreninao. Andriamanitra dia mijery ny fomba hitretenao ny ray aman-dreninao. Andriamanitra dia mijery ny resaka ataonao ho an'ny hafa. Fanontaniana mipetraka dia izao te hanao zavatra ho an'Andriamanitra ve ianao? Te hampisy fiantraikany ve ianao hatramin'ny taranaka faramandimby? Manomboka androany manaova zavatra tsara. Tadidio fa mijery antsika Andriamanitra, mijery ny toetra antsika Andriamanitra. Tahaka ny mpanao vazy tamin'ny manga, tahaka ny artista manao hosodoko. Dia Andriamanitra mijery anao sady mamolavola anao hoe afaka ampiasaiko ve ity olona ity amin'izany toetrany izany. Satria izay ataonao androany tsy voatery ataonao rapitso, fa izao tadidio izay toetranao androany no hamaritra ny ampitsonao. Ka manomboka androany manaova zavatra tsara. Misaotra anao nanaraka ny vidéo hatramin'ny farany. Raha nahafinaritra anao ny vidéo dia aza misalasala milike, micommente, mipartager dia manome fotoana antsika amin'ny alainy toy izao indray. Veloma tompoko!